iray tokoa ny tadiavinay Jesosy amin'izao zay niantsonao anay sy ianaranay anao dia ny fioarany atsaranao mihoatra noho ny zavatra rehetra zay hitanay eto amin'ity tany ity. Kanefa malemy zahay, osa izahay, ary mora maniesy izahay, ka mora voafitaky ny zavatra maro isan-karazany zay mandalo, izay miseho eto amin'izao tontolo izao ity, dia ny famirapiratany tany zay mitariky anay ho amin'ny fahafatesana dia ny fisarahana tanteraka aminao. Izany indrindra no angatanay aminao Jesosy, ny ampaherezanao anay amin'ny alalan'ny teninao sy ny fanahinao, ka azahoanay finoana velona ny famonjena zay efa vitanao, ary ny fananao masina no hampitoetra sy hampiaina izany famonjena vitanao zany ao anatinay tsiraray avy, ka ahatonga anay hanavao ny fanoloran-tenanay, ahatonga anay hitoetra ho mahatoky ao aminao re Jesosy Kristy tomponay, dia arovy amin'ny fahavalon'ny finoanay zahay, arovy amin'ny fahavalo zay mety mampisaraka anay aminao zahay, arovy amin'ny fahavalon'ny fanoloran-tenanay zahay, fa ny teninao sy ny fanahinao, izany no azahoanao miaro anay, izany no azahoanao mampitoetra anay, ary izany no azahoanao misakana ny asan'ny maizina rehetra tsy hakasika ny fiainanay, ka dia mba handova ny fiainana mandrakizay zahay raha tonga ianao ny rano lanitra raha hatr'izay, ka hiteny aminay avia ianareo zay notahiny raiko mandovaha ny fiainana mandrakizay. Dia taio ny teninao zay ambara eto, taio zahay rehetra zay hiaina, taio ny mpanambara, mba samy ianao no hoivony zany rehetra zany, ka hanananay fiainana eo aminao. Amin'ny raha fo famelany evokay Jesosy, amin'ny anaranao nangatana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay anjaratsika amin'ity alahady voalohany manaraka ny Trinité, sady indrindra koa amin'ny isan-telo volana atao amin'ny fileovana mafay, dia ny tenin'Andriamanitra zay hitatsika ao amin'ny filazantsara-masina araka ny Matio 5:20 manomboka amin'ny andiny 4:20 dia mijana hatramin'ny andiny 7:20. Matio 5:20 ny andiny 4:20 hatramin'ny andiny 7:20. Rehefa hita dia toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona tanaraka aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliana ka hanaraka azy, fa na iza no tahamonjy ny ainy dia avery azy, ary na iza no avery ny ainy noho ny amiko dia ahazo izany. Fa inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo zao kanefa avery ny ainy? Ary inona no men'ny olona ho takalo ny ainy? Fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny, dia hamaly ny olona rehetra araka ny nataony. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Voalohany dia misaotra an'Andriamanitra isika nanomezany izao fotoana izao, azahoantsika mifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'izao isan-telo volana izao, ary miarahabanareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy fa tafahoana soamantsara isika
dia teo azany fotoana zay ela tsy niaonana ny foa mampanahy kosa dia miaona eo amin'i Jesosy mandrakariva. Dia faly zahay miarahaba anareo, miarahaba ny fileovana Marsay, ary indrindra miarahaba ireto ray aman-dreny mpiara-miasa rehetra. Misaotra anareo koa zay noho ny fiaraha-miasa ka nanikenareo izao famanginy zao mba azahoana mifampita ny vaovao, azahoana mifampahery manoloana zay zava-mitranga eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainantsika kristianina rehetra, ka tonga atsika hitomba amin'ny finoana hitoetra mahatoky ao amin'i Jesosy Kristy. Zay no ela fa ny tenin'Andriamanitra zay anjarantsika eto, zany no mpanjinina, dia tsy hafa fa manodidina ary famaranana koa azy ny teny zay nataon'i Jesosy raha nanontany mpianatra izy fa ataony ny olona ho iza moa ny zanak'olona, ary ianareo manao ny zanak'olona ho iza. Zany namaliny Petera apôstôly ny hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ka nazahoany Petera ilay fankasitrahana feno avy amin'i Jesosy, ilay fanehoan'i Jesosy ny fanekeny fa avy amin'ny rainy nampiteny any Petera zany. Kanefa koa dia tsy lavitra an'izany fa taoriana kelin'izany no ny tenenan'i Jesosy any Petera fa makanisa ho voky ry Satana, satria tsy misaina zay an'olona ianao, tsy misaina zay an'Andriamanitra ianao, fa misaina zay amin'ny olona. Ary mifototra amin'izany indrindra ny teny zay ataon'i Jesosy, sady fananarana no fampirisihana no fampaherezana koa, ka nilazany hoe raha misy olona te hanaraka aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka. Ny fanekem-pinoana mavisa-danja zay nataon'i Petera apôstôly dia ahariharin'i Jesosy amin'ny nanehoany, amin'ny nilazany amin'ny mpianatra fa ny zanak'olona dia ho any Jerosalema ka hampijaliany ny olona sy ny lohan'ny mpisorona, ary ny mpanora-dalàna dia ho vonoina ary atsangana amin'ny andro fahatelo. Io no ivo ny fanekem-pinoana nataon'i Petera raha nyteny izy hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia ny amin'ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany no hanambarana ny maha Kristy zanak'Andriamanitra velona any Jesosy araka ny fanekem-pinoana zay nataon'i Petera. Ary zany indrindra no asehon'i Jesosy fa ny fanarahana an' Jesosy dia miankina sy mifototra indrindra amin'izany fanekem-pinoana zany. Ary io no tenin'i Jesosy hoe eo ambonin'ity vatolampy ity no ahorona ny fiangonana. Zany hoe amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana nataon'i Petera no anorenan'Andriamanitra ny fiangonana eto amin'izao tontolo zao, dia ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Io ny fototry ny finoana kristiana, io ny fototry ny antony ivavahantsika, io ny fototry ny antony ahatongavantsika miainy toroteny, mandray ny fanasany tompo, ary manao ny asa rehetra fanompoana ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra, miorona amin'ny hoe ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Marina fa miteny tokoa Andriamanitra, miteny tokoa ny fanan'Andriamanitra, mampahafantatra ny olona ary manambara amin'ny olona ny fototra zay inoany fiangonan'Andriamanitra. Fa ny fanontaniana dia ny hoe miaina amin'izany fanekem-pinoana zany va isika, miaina amin'izany fototra iankina ny finoana zany va isika, raha vo nanonona antsika ny amin'ny fanekem-pinoana kristiana. Mino an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay nambara teo, samy nanonona an'izany mivoaka avy ao am-pony, avy ao am-bavany isika rehetra,
fa inony zany fanekemponoany zany amin'ny fiainanao fiangonana azy, amin'ny fiainanao kristianina azy, amin'ny fiainanao zay vita batisa, inony zany fanekemponoany zany, ary mitondra sy mitariky anao makaiza zany fanekemponona zay lazay ny vavanao zany. Io ny fahavoazan'ny Petera, satria nitovy tamin'ny fisainan'ny Josiany ny fisainan'ny apôstôly. Raha mbola tsy tonga ny fanahin'Andriamanitra tamin'ny Pentekoste, raha mbola tsy tonga ny fotoana zay nanirahan'ny Ray sy ny Zanaka ny fanahy masina, satria mbola tsy niditra tamin'ny voninahiny Jesosy eto, dia mbola takona tamin'ny Petera zany. Na Andriamanitra aza nampiteny azy an'izany, takona ny fiainany an'izany, takona ny fandehanany araka an'izany fanekemponoany zany amin'ny fiainany andavanandro. Ary efa ho tonga tokoa ka nilazany Jesosy ny hoe lay fanekemponoana ny lazainao nge Petera, izao ny dikany, dia ny zanak'olona hatolotra ho vonoina ary atsangana amin'ny andro fahatelo. Io ny votoatin'ny fanekemponoana nataonao, niembotra Petera. Ina ny lazainy? Sanatria aminao zany, tsy ho tonga aminao tokoa zany, satria mbola nitovy fisainana tamin'ireo Jiosy Petera, ka ny fananany an' Jesosy dia ny fananany azy ho manamboninahitra, ny fananany azy ho manam-pahefana, ny fananany azy ho mpanan-karena, ny fananany amin'izay mahavita fahagagana ka afaka manome zay rehetra ilainany amin'izao fiainana zao. Io no nantenainy Petera. Io no niainan'ny Petera ny fiarahana tamin'i Jesosy, fa tsy lay Kristy ho faty sy hitsangana amin'ny maty. Zany no zava-misy ambaran'izao tenin'Andriamanitra zao, ka nahatonga an'i Jesosy hoe amakanesa ny voko ry Satana, fa tsy misaina zay an'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona. Zany koa ny fiainantsika kristiana ankehitriny. Ary io no ilazan'i Jesosy ny hoe raha misy te hanaraka aoka izy handany tenany sy hitondra ny azy fijaliany ka hanaraka. Ina ny bevo zany? Tsy hafa fa miorona indrindra amin'izay fanarahan'i Jesosy ny sitrapon'ny rainy zany. Hitantsika tsara fa tsy mora amin'i Jesosy, satria tonga olombelona izy, tonga olona tahaka antsika izy, hiditra amin'izany fahafatesany zany, hiditra amin'izany fampijaliany zany, ka nitenenany tao Getsemaneny manao hoe raika esory amiko ty kapoky ity. Nefa aoka tsy ny sitraponao tao fa ny sitraponao. Ny fanarahan'i Jesosy ny sitrapony ray, io nahatanterahani Jesosy ny fanoloran-tenany, io nahatanterahani Jesosy ny fandavatenany amin'izay anerahan'ny rainy azy ho eto amin'izao tontolo zao. Aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Ny fandavatenan'i Jesosy dia ny fanekeny atsakany sy andavany, ny sitrapony rainy izay naniraka azy, izay nankalaza azy ka nanome azy izao tontolo zao mba ho faty hamonjy izao tontolo zao. Io fandavatenan'i Jesosy le ao. Fandavatenan'i Jesosy zany dia ny hazo fijaliana, ny lalam-pahafatesana, nefa koa mitsangany amin'ny maty amin'ny andro fahatelo. Io ny tena ho fantatra, io ny tena ambara amin'ny fiangonana, amin'ny ty alahady ty, fa raha misy te hanaraka an'i Jesosy dia tsy maintsy amin'izany fandavatena sy hitondra ny azo fijaliany zany ka hanaraka azy. Ary amin'ny alalan'izany no handovana ny fiainana mandrakizay. Ina moa ny mahazo antsika kristiana ankehitriny zany? Mahazo antsika nge ka mbola sarotra amintsika ny manaiky ny sitrapon'Andriamanitra, fa ny sitrapontsika ny betsaka ao anatintsika, ny sitrapontsika no mifehy antsika, ny sitrapontsika no mibaiko antsika, ary ny sitrapontsika no mibaiko koa ny fanarahantsika an'i Jesosy hany
ka tsy mahita fiadanana, any ka tsy mahita fahasambarana, satria no everitsika fa amin'ny alalan'ny resaka materialy am'izao fiainany zao no ahitana fiadanana, amin'ny alalan'izao no ahafantaranao ny fahasoavan'Andriamanitra tonga ao mitokadranonao, amin'ny alalan'ny fanananao harena, amin'ny alalan'ny fitomboanao fahaiza, amin'ny alalan'ny fitomboanao ny zavatra zay ilainao ny am'izao fiainany zao, no everinao fa ahafantaranao an' Jesosy, everinao fa izany no ahafantaranao ny fahasoavan'Andriamanitra mitobaka sy miposaka eo amin'ny fiainanao. Fahadiso-kevitra ho antsika kristianina zany, tsy hoe tsy manome an'izany Andriamanitra, tsy hoe tsy mitahy antsika amin'ny zavatra ilaitsika ny am'izao fiainana zao Andriamanitra, fa saizao hoy ny teniny, ka tsaho alohany inona ozy ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anapo anareo ny zavatra rehetra. Ny antsika ny zavatra ny am'izao fiainana zao raha mivavaky tsika mangataka amin'Andriamanitra asika, dia ny am'izao fiainana zao no ilaitsika sy tadiavitsika. Ary matetika aza de everitsika fa azotsika ampanaovina zay tiatsika ny amin'ny ahatanteraka ny filana rehetra ny am'izay ilaitsika ny am'izao fiainana zao Jesosy. Raha izany any dia matimaty foana teo amin'ny azo fijaliana izy. Raha izany any tsy mitondra vokatra ho amin'ny fiainanao ny fahafatesany sy ny fitsanganana, fa hitondra kosa fanameloana ao antsika, hitondra kosa fanameloana ao antsika am'izay miandrana sy manantena indrindra ny zavatra ny am'izao fiainana zao ihany. Raha ny am'izao fiainana zao ihany ny Paoly no anantenanany Kristy dia mahatra ny olona rehetra izy. Fa izay antony ivavahantsika, am'izay antony anatonatsika ny fiangonana, am'izay idododoatsika hanandratatsika feo eo anatrian'Andriamanitra, de tsy hafa fa vokatry ny finoana ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany tamin'ny maro. Ary io ny Jesosy ivavahantsika, tsy Jesosy mboninahitra, tsy Jesosy ny harena, tsy Jesosy mpanao fahagagana araky ny fantatry ny Jiosy fahizay, ary arak'izay everitsika mampanota antsika fa Jesosy voombo tamin'ny azo fijaliana, maty ka nalevina ary nitsangana tamin'ny maty ho fanany marinana antsika mpanota. Raha miteny hoe raha misy ty anaraka tsy etaetany fisentosentom-pony maha olombelona zany, tsy fietsem-pony maha olombelona ny ty anaraka an' Jesosy, fa noho ny vokatry ny finoana, vokatry ny finoana asan'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahy masina ao anatsika zany, noho ny famonjena vitan' Jesosy. Ary io ny velomo ny fanahy masina ao am-potsika, io ny tenin'Andriamanitra zay iasan'ny fanan'Andriamanitra mitaonatsika hanatona an' Jesosy, satria hoy Jesosy tsy misy mahay manatona raha tsy mitaona raiky zay naneraka azy. Isika tsiraray any tanteraka ao fiainatsika tao amin'ny batisy zany, tanteraka amin'ny fiainatsika teo am'izay nananganan'Andriamanitra antsika ho zanany teo amin'ny batisy zany. Fa ny fanontaniana, fantatrao ve ny fiainanao, ny fantatrao ve ny antony batisanao, fantatrao ve ny dikan'izany batisanao zany. Fa everitsika manko ny batisy fa fomban-drazana. Efa natao batisa ny razanay, ny dadabenay, ny lelibenay, de atao batisa koa zay taranaka rehetra, fa ny fiainanao tsy misy zay mahasamihafa azy amin'ny fiainana zao tontolo zao, tsy misy. Hany ka hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy hafa fa avy aminareo ihany no itenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra, satria tsy araky zay nananganan'Andriamanitra antsika ho zanany tao amin'ny batisa, tsy araky ny mahazanak'Andriamanitra antsika, tsy araky ny maha-kristiana antsika, fa mbola mirona sy mandeha amin'ny fitariany nofo, amin'ny asany devoly, ary izao tontolo zao mpanota izany mitariky ny fiainatsika. Fa tsy afaka hanaraka an' Jesosy naoviana isika, tsy afaka handamy tenatsika ho anony amin'i Jesosy isika, tsy afaka hitondra ny azo fijaliana
hanaraka an Jesosy isika fa mbola mavesa-danja ao anatsika miasany nofo, mbola mitariky antsika izao tontolo zao, mbola andevoziny fahamazinana de miasany devoly ny fiainatsika na de fa vita batisa azy. Zany indrindra no ampatsahivany tenin'Andriamanitra atsika tsarovy fa am'izay nanangananao zanak'Andriamanitra, am'izay itenenanao ny fanekempinoana fa mino an'Andriamanitra ray zanaka ny fanahy masiny anao de mbola hoentinao ho tsaraina anao araky ny teny ery amin'ny andiny fahafito amby roapolo fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjely dia hamaly ny olona rehetra araka ny nataony, araka ny nataony. Zany mila zany ten'Andriamanitra ampahafantariny ary tsy manafeny Jesosy hoe inona moa zany fanarana azy zany, inona moa zany finoana an Jesosy zany. Tsy hafa fa ny ainanao, ny ainako, ny ainan'ny olona natsangan'Andriamanitra ho zanany, ny fiainan Jesosy koa am'izany lalany fandavatena, amin'ny lalan'izany hazo fijaliana, fitondrana ny hazo fijaliana ka manaraka an Jesosy zany. Ry havana malala, Paoly apôstôly dia nahatsapa am'izany fandavatenany zany, nampiariary ny fandavatenan Jesosy ao amin'ny Filipiana toko faharoa andimy fahadimy ka hatramin'ny fahafito. Aoka ho aminareo zao sainy zao zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endriky Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy ny fidiviana amin'Andriamanitra fa nofoanany ny tenany tamin'akamy endriky ny mpanompo sy natoavany manam-pidiviana amin'ny olona, ary efa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia le fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Io nanehoan'ny Paoly apôstôly ny fandavatenan Jesosy ka na dia Andriamanitra azy izy, na dia nanana ny voninahiny azy izy dia tsy nataony ho inony zany, tsy hoe nataony tsinotsinona, tsy zany, fa tsy noheveriny am'izany toerany zany izy mba hahatonga azy ho tonga nofo, ho tonga olombelona, ho tonga tahaka antsika olombelona, mba hanino, mba handraisany ny otatsika, mba handraisany ny helotsika, mba handraisany ny ozy ny lalàna zay tokony hanameloka atsika teo amin'ny tenany tamin'ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana. Zany ny fandavatenan Jesosy. Noho ianao, noho iza, noho isika tsy raray avy zao ary manana anjara am'izany fandavatenan Jesosy zany, isika tsy raray avy manana anjara am'izany, nomeny an'izany amin'ny alalan'ny batisa isika ka lasa mpiombona ao am Jesosy. Niara-maty amin'ny Kristy tao amin'ny batisa, niara-nalevina tamin'ny Kristy tao amin'ny batisa, ary niara-natsangana tamin'ny Kristy tao amin'ny batisa mba hahatonga atsika olom-baovao, mba hahatonga atsika olona mpandova ny fanjakan'Andriamanitra, hanana fiainana ao aminy zany fanjakan'Andriamanitra zany. Sarobidy amin'ny Jesosy ka hitenenana aminy hoe raha misy olona tanaraka azy, zany hoe raha misy olona ny taony raiky amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny sakramenta dia manana ny toetra, toe-panaraka an'Andriamanitra. Nampianarina antsika nandritra ny fotoana rehetra zany tamin'ity isanteny volan'ity, ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia tsy hafa fa ny fahamasina ny toetra zany, ny toetra ny mahazanak'Andriamanitra atsika zany, izay tsy hitovizy atsika am'izao tontolo zao, izay mbola milomano sy mitamana amin'ny ota, amin'ny fahafatesan'ny ota, fa kosa olom-baovao. Raha misy olo ao amin'ny Kristy, hoy ny teny Paoly apôstôly dia olom-baovao izy. Tsarovy ary amin'ity andro androany ity am'izay andrenesanao ny tenin'Andriamanitra, olom-baovao ianao satria no avozo ny fanan'Andriamanitra amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra zao, no avozo ny fanan'Andriamanitra amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra zao. Izany no azahoanao hanaraka an Jesosy, izany no azahoanao manaradian Jesosy, ary ny fanaradian Jesosy na ny manaraka an Jesosy dia tsy hafa amin'ny atao hoe finoana sy ny fitiavana an Jesosy zany.
finoany. Ino anao teo finoana? Misy karazany finoana. Misy ny finoana zay mifahafantaranao zavatra ho mariny, de kenao mariny zany. Fa tsy mitondra zavatra na inona na inona amin'ny fiainanao zany. Tsy mahavonjy anefa zany. Satria ny devoly koa de nino? Fa misy Jesosy, ary manana ny heriny izy. De hoy ny devoly hoe, fantatro fa ianao lay mason'Andriamanitra, avy fiandringana anay sady vainao. Movotra ny devoly de nandositra azy. Tsy mba mibebaka ny devoly. De manana an'izany koa tsika kristiana ndraindray, amin'ny fanatonana ny fiangonan'Andriamanitra, amin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fandraisana ny sakramenty, tsy misy fahavononana ho amin'ny fibebahana akory, satria mbola mibahana ao anatsika miasa ny maizina rehetra. Ary indrindrandrindra ny sitrapontsika izay hitariantsika ny fiainatsika, ka mahatonga atsika hitoetra sy hiaina amin'ny fiainan'izao tontolo zao ihany. Ny sitrapontsika izany mitarika atsika, ka mahatonga atsika hiala ny sitrapon'Andriamanitra, satria zay very sy eritreretra ny sitrapontsika ota isan'andro zany, ary manakona ny tavan'Andriamanitra tsy ho hitatsika. Fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra hoy ny tenin'ny soratra masina. Eto de mamerina atsika ho amin'ny laoniny, ho amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika ny tenin'Andriamanitra, hanaraka azy, hino azy, ka hatonga anao handaza isitraponao, handaza heverinao fa mety amin'ny fiainanao, satria tsy zay mety amin'ny fiainanao no ankasitran'Andriamanitra, fa izay mety ataon'Andriamanitra, ary zay ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao, mba hatonga ny ota ho levo, mba hatonga ny faharatsiana tsy hanjaka amin'ny fiainanao, ary hatonga ny devoly tsy anam-pahefana aminao, satria fa resiny Jesosy teo amin'ny fahafatesany sy ny fitsanganany tany maty zany. Ta hanaraka ao Jesosy, aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliana. Tsy haitsika ny mandà tena, tsy haitsika ny mandà ny sirapony nofo, tsy haitsika ny mandà ny sirapony tenatsika, raha tsy miorona tsara amin'ny finoana ny famonjena vitan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana zany. Io no ilazan'ny Paoly apôstôly. Io no ilazan'ny Paoly apôstôly fa niara-ngoana tamin'i Kristy tamin'ny azo fijaliana. Ary tsy zaho intsony no velona fa Kristy no velona atao anatiny. Mba afaka hiteny amin'izany va ianao zay miaino zao tenin'Andriamanitra zao, izaho zay manambara zao tenin'Andriamanitra zao, mba afaka hiteny tahaka ny Paoly hoe efa voombo niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana, ve niotako rehetra, ary misy matoky ve aho fa afaka tamin'izany ota izany, ary tsy zaho intsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiny. Io fanekempinoana lehibe zany, fanekempinoana lehibe vokatry ny asa ny fanahy masina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay manavao isan'andro, ka amin'izay anatona atsika ny latabatra masina, dia amin'izany nanavozan'Andriamanitra atsika. Ndraindray ny tsika manatona an'io latabatra masina io, fahazarana koa, fahazarana no anatona atsika an'io matetiky. Raha nanotaky hanavaozany sy hanadiovana anao amin'ny rano sy ny tena zay atolono anao, ity ny tena ho aminy, ity no rako hosotroy. Hanomezany famelan-keloka ho antsika. Fa ny marina amin'ny mahampanota-tsika, amin'izay no manosatsika amin'ny ota, dia tonga avy any an-tokantrano, tonga eto am-piangonana, mandray fanasany tompo, dia mbola eo amin'ny fandoaliana amin'ny fandraisana fanasany tompo, ny ota mbola mieritreritra ota ny saitsika. Mbola tsy voanavaozy ny fanan'Andriamanitra, tsy misy fahateraham-baovao ny fiainatsika mandoalika eo amin'ny alitara masina, ary mbola ny ota nataotsika tany an-tokantrano, tany amin'ny fiarahamonina, mbola enitsika mody na aveto azy. Zany nataotsika ho an'izay tsy manaiky ny fanavaozany fanahy masina, dia izany ny fiainany hany, ka hoy ny tononkiratsika, sao ity ny toro-teny farany hanasananao, sao ity no handatsananao, ry mpiaino, ry mpamonjy ny isan-telo volana. Ao ka ho tsarovatsika araky ny tenin'Andriamanitra zay atsika,
tsy misy fibebahana tamin'ny lazarosy sy ny mpanan-karena teo. Efa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra lazarosy ilay mpanan-karena ao amin'ny elo afo no tady fibebahana. Tsy misy fibebahana intsony ivelan'izao fiainana hitantsika zao. Am'izao izay anomezan'Andriamanitra ny fiasam-pahasoavany ho anao, ny teniny, ny sakramenta masina, anasany anao isan'andro, am'izany no hitaliany anao ho amin'ny fibebahana mba handraisanao famelan-keloka dia ny mbola eto an-tany ianao. Mety misy angamba hiteny hoe rehefa akaiky ny fotoana, tsy misy mahalala ny fotoana hoy Jesosy. Na ny zanaka aza ny tsy mahalala, na ny zanaka aza tsy mahalala ny fotoana. Izay leviny zanak'olo hitsara ny vela sy ny maty, fa rehefa tonga amin'ny ranolanitra izy tsy misy fotoana hibebahana tsony, na izay nino na tsy nino dia ahita zany voninahitra lehibe zany. Ary hitsarana ny maty rehetra, na mino na tsy mino, ka izay mino dia hiaraka hitany zotra, miaraka nandamy tenany. Zay mitondra ny azy fijaliana. Fa dia hoy ny any amin'ny apokalipsy, izy reny mitany zotra amin'ny akanjo fotsy. Ireny. Dia hoy ny tenin'ny Jaona apôstôly, ireny ilay niaraka fahoriana be teto amin'ity tany ity. Ireny no nanasany akanjony tamin'ny rano zanak'ondry, namotsiny ny akanjony tamin'ny rano zanak'ondry, izay hiakatra hiaraka amin'i Jesosy raha tonga amin'ny ranolanitra izy. Ka tsy mba tahatra ho an'ny kristianina ny fiavian'i Jesosy amin'ny andro farany. Hitantsika ihany tamin'ny ady lehibe, tamin'ny golfa persika sy ny ady aty andafy, aty amin'ny tahaka zany. Ino anao ataon'ny olona izay tsy mino an'Andriamanitra? Dia aleo mba maty voky, ka dia alingolona ny sakafo rehetra, ataony zavatra rehetra mba hiadana n'ity nofo ity, fa samy ho faty any. Tsy finoany zany. Tahatry ny tsy finoany, noho ny tsy finoany zany. Fa ho an'izay mino kosa dia hifaly sy ho ravoravo, hitsena ilay tompony sy mpamonjiny, avy any an-danitra ny mpamonjy antsika, ka ho ravoravo, hiteny aminao ny rainao, hiteny aminao ny zokinao, hiteny aminao ny mpamonjinao, avia ianao zay notariny raiko mandova ny fiainana mandrakizay. Hiaraka, satria niaraka na tamin'i Jesosy ny fiainanao, tamin'ny fandavantenanao rehetra, na afoizanao zao tontolo zao, na afoizanao na inona ny momba anao. Eny hoy ny soratra masina, ny tenin'i Jesosy hoe tsy azo atao mpianatra raha tsy mahafoy ny rainy, ny reniny, ny tenany, ny fananany rehetra. Sarotra amitsika zany, sarotra amitsika zany, hoe afoy ny vady, afoy ny ray, afoy ny reny, izy akory tsy mampisaraka antsika amin'ireny. Fa tsy anao ambony amin'ny fitiavana an'ireny noho ny fitiavana an' Jesosy, zay ny dikany. Misy olona adaladala koa any. Rehefa natsoiny Jesosy aho dia tsy karakaraina ny vady aman-janaka, tsy omena azy tokony sahaza ho azy, be ny sara-panambadiana azy ny sasany satria manakana ny fitoriana ny filazantsara ty vady ty. Hadalany zany. Fa am'izay tian'Andriamanitra, am'izay tiany Jesosy ho tenenina ny am'izao tenin'Andriamanitra zao, dia zao tsy ahafoy any Jesosy mihoatra ny zavatra rehetra zay teto amin'ity tany ity. Ary ny fitondrana fahoriana dia tsy hafa fa fiarahana sy fiombonana, fiaretana amin'ny Kristy koa zany. Hitatsika ny mpianatra amin'izao toko 5:10 dia nitenen'i Jesosy mazava tsara fa halan'izao tontolo zao ianareo satria tsy naman'izao tontolo zao. Satria izaho niantso anareo niala avy amin'izao tontolo zao, tsy manana firaisana petsapetra amin'izao tontolo zao. Ary zany hoe nofidian'Andriamanitra, natsoin'Andriamanitra niala amin'izao tontolo zao dia mifindra fanjakana. Raha fanjakan'ny ota, mifindra fanjakan'ny fahamarinana. Raha atao fanjakan'ny fahamaizinana dia mifindra makany amin'ny fanjakan'ny mazava, dia izay ao amin'ny Kristy zany. Ka na dia misy aza ny fijaliana no ny fanenjehan'ny mpakahaly, dia tsy zany ny tahatra ho an'ny meny. Ny mpianatra rehefa nandray ny fanahy masina, tsy mba lampaninina azy ny fanenjehany zany,
fa ny mpaminano sandoko nanirana ny mpianatra zany fanenjehany zany ny faly tam'izany ny mpianatra arakaraky nanenjehana ny apôstôly ny mpianatra tao Jerosalema no ny partany vo mainka nampitombo ny filazantsara nampitombo ny fiangonana nitatra nanerana izao tontolo zao eny fa na de tao Roma azy de lasa foy be ny fitoriana filazantsara noho ny hery ny fanan'Andriamanitra nampahery ny mpianatra na de tao azy ny faratampony tamin'ny fanenjehany ny fiangonana kristiana zany koa mitakina amitsika raha misy fanenjehana mahazo anao noho ny amin'ny Kristy fa tsy noho ny adalana nataoko noho ny amin'ny Kristy noho ny fitiavana an Jesosy noho ny fijoroana vavolombelona noho ny fitoriana ny filazantsara de enjehana ny am'izany ianao mifalia hoe miteny soratra masina mifalia fa raha noho ny adalana moa de mbola misy manamaro tena de noho ny fanenjehana de sambatra hoe nefa adalako ny nanenjehana ny tsy fahamarinany nataoko nanenjehana de mbola mirere hiadana mbola mirere ho sambatra satria zany lazay soratra masina tsia eny fa de nenjehana noho ny fahamarinana koa aza ianao tsy hirere hoe marina fa dia hanana fireharehanany am'izany na de njehana azy fa izay nampianarin' Jehovahandriamanitra ny Joba de ny hanetry tena ary ho amin'ny fibebahana isan'andro san'andro na de misy aza ny fanenjehana fa tsy hirehirehana hanilika ny fahavoazana amin'ny hafa fa ny bebaka isan'andro san'andro Joba tratran'izany Jehovahandriamanitra mihitsy miteny azy hoe tsy mbola nahita lehilahy tahaka ny Joba marina tombony tany rehefa ny zan'Andriamanitra toetra nasiny vai foana ny fananany sy ny sisa maty ny zanany de tonga ny avany tonga ny namany tonga ny vadiny mbola hitoetra am'izany Andriamanitra zany venao ny vadiny zao no ataony anao ary ny rahalahy ny relifazana anao ianao a de no niotanao zany mahatonga anao ka tokony hibebaka ianao mba hiverina aminao ny fanananao tsy hiverina amin'Andriamanitra amin'ny aim-panahy fa hiverena ny fananana izany no lazany relifaza azy tesy Joba ina moa ny ratsy nataoko tamin'Andriamanitra nanamary tena izy satria Andriamanitra tokoa nanamarina azy ina moa zavatra nataoko no ataon'Andriamanitra lasa na te hanometsiny an'Andriamanitra ary tezitra amin'reto namany ary ndraindray tsika rehefa mamakiny hoe ny maninona amin'ny Jehova moa de hiadany ianao mifankazara amin'ny tsy toa de hiadany ianao raha marina tsy Andriamanitra ny teneniny fa Elifaza ka amin'ny farany baiboly amin'ny tantarany Joba de ny teneny ho faiziko Elifaza satria tsy araky ny teny de nataony Joba mpanomboky ny nataony de falitsika mifankazara amin'ny tsy toa de hiadany ianao fa eritrereto ina ny foto-kevitra zay nataony nananany Elifaza nanao zany teny zany nanariny Jehovahandriamanitra Joba fa tsy mahamarina azy na hoina ilazany hoe marina eo anatrehan'Andriamanitra ary zany koa isika tsy raray ahy na hoina tsara ataonao anatrehan'Andriamanitra tsy mahamarina anao raha ianao no mitsapa ny tenanao raha ianao no mitsara ny tenanao raha ianao no mandray ny tenanao fa marina eo anatrehan'Andriamanitra ianao fa am'izay fanenjena mazo anao zay tokony ataonao de ny handiny tena eo apototsy ny azo fijalian'i Jesosy manakarivo mifona aminao mamelany heloky ianao zany no tenin'Andriamanitra ho antsika amity alahady voalohany manaraka ny trinité ity mba ho tsapatsika fa ny fandavatena dia vokatry ny finoany ny famonjena vitan'i Jesosy ny fitondrana ny azo fijaliana de ny fiarahana miombona fahafatesana amin' Jesosy ny fiarahana miombona amin'ny fiaretan'i Jesosy raha miara-miaritra aminy isika hoe Paoly apôstôly de hiara manamboninahitra aminy koa ary hiara ho velona aminy rahatry zay ho anao zany tsarovy nefa fa nahoina ivelomanao eto amity tany ity amazanak'Andriamanitra anao de tsy maintsy mbola hoentina ho tsaraina hoentina
eo anatreny zanak'olona isika fa izy no hamaly ny olona tsiraray am'izay rehetra nataony amy finoana nananana na ina nataonao teo anatren'Andriamanitra ka engany hianao zay manatriky zao fotaona zao mba hitenenany Jesosy ratsy zay avia ianao zay motain'ray mandova ny fiainana mandrakizay satria nahatoky amy finoana satria nahatoky tamy fanolorantena ho an' Jesosy fanolorantena mifama amy filebana isan'andro ka nandraisanao famelan-kely ary nahatoky tamy fiaretana fahoriana zay miatra aminao kanefa tsy azonao hoarina am'izany fahoriana vetivety zany ny fahasoavana lehibe zay omen'Andriamanitra anao raha tonga izy hakanao ka hitoetra any am'izay toerany mitoeranao mba hiarahanao miadany voninahitra ho an'Andriamanitra ray sanaka ary fanahy masina zay hatramy taloha indrindrako mandrakizay raisy ny fitahina fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanahy masina ho aminareo rehetra nehatra am'izao ko mandrakizay amen.